ho anay zany amin'ny niarambonanay de raha tokony ho izy de hoe mafaly fa mandeha le famitorana fa saingy zao ny aza adino le olona tena torinay ao anatin'le raharaha mbola tsy miakatra ty amin'ny fitsarana akory ny filoham-pirenena efa mamoaka hoe izao ny zavatra marina ny conséquence juridique an'izay tsy misy mpitsara masa intsony andeha hitarika ny famitorana mihoatra noho ny zavatra nambara ny filoham-pirenena iny zany hoe directement ou indirectement de lasa andeha ataontsika hoe voarony ny fanambarany ny filoham-pirenena iny a ilay tompopety izay tena torinay ao anatin'izao raharaha zao de alay vonareo sary an-tsaina hoe sahala amin'ny ahoana ny fahatsopanantenany le mpitory ny olona toriana tsy tonga ny fitsarana ny didim-pitsarana efa sahala ny mivoaka sady amin'ny alalany iny fanambarana nataony filoham-pirenena iny sahirana ny mpitsara marina hoe misy le fisaraha-pahefana législatif exécutif judiciaire raha ny tokony ho izy ny filoham-pirenena de tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaha-pitsarana sahala am'ireny ny dikan'ireny amiko zany tsy malalaka ny fitsarana zany amiko am'ireny zavatra ireny eto mody momba ny raha mbo malaza ty satria tsy afaka patoritoriana satria misy ain'olona 3 ny ana tao anatin'ity nefa tsotsorony zareo fotsiny le izy hoe na nareo mino na tsy mino hoe zay le izy rehefa tsy mino nareo de afangaro le ravikazo anankiroa sisa le mpanolotsaina amin'ny Belzaboba sy mpitazona ny fanalahidin'ny elo iny zay ngaky mpanao pozy mbola avotra nareo no afantatra an'izany ndry enao nefa zatra an'izany ny olona tsy zatra an'izany ny olona nanaovanay an'ireny ravikazo reny natao fanaovana tantara fa enao efa mpanao an'izany zao mahafantatra an'izany fa ny fanontaniana de zao ny teninareo tsy inona misy mpimasy manko ny tazobinareo hoe nanao an'le ody mazava ho azy zany fa ody gasy le ampiasaina ny ody gasy tsy afangaron'olona amin'ny chimika mihitsiny amin'ny maha-ody gasy anazy ohatra miteny le plasy hoe le mpimasy hoe alaivo ny rano de sotroy de le rano io ny antsona ny fanazy efa ampiasainy saiko tsy tena pakany amin'ny mpimasy moa zava ny fahafantarako anazy de misy le fanany tena miasa ao anatiny io zany hoe alaivo vovoka bois de rose de ataovy ao anaty rano de sotroy de afafazo am'izao de raha analizenareo ny vovoka bois de rose de nita laboratoire vovoka bois de rose de rano fa le fean'le izy le fanana antsony mpimasy io no miasa avy eo ka zay ny tsy azoko zany hoe ody gasy le izy de nefa avy eo hoe nafangaro amina zavatra chimique de efa tsy ody gasy tsony zany le izy raha ohatra nafangaro amin'ny zavatra chimique le izy ny pozina chimique tsy maharitra ray volana le olona marary raha fahafantarako anazy mety tsy mahalala fa ny fanafody chimique aingana be ny fiasany fa ny vidéo nareo zany hita hoe tsy ampy le fotoana namenanareo de zay hitanareo tao amin'ny YouTube fotsiny hoe ty hono tany metsa hono nafangarony olona hono ty izy ty avy eo nefa le ravikazo milaza fa tsy teo a Madagasikara akory le anankiray ka mpimasy ohatrany aho io mpimasy io zany hoe zany no solony Ratsimamanga satria raha izy rery mahita an'io zavatra io aiza nahitany an'io ravikazo io ny fanontaniana voalohany zany hoe le mpimasy io zany efa niakatra nivoany am'izao zany efa modernisé no fomba fiasany tsy am'le hoe miantso fanatsony izy rehefa anasitrana na nisy olona fa tonga de hoe alaina ny voninkazo de afangaro amin'ny paracetamol de mivadika ohatr'izao ny fahafantarako ny mpimasy taloha manko ara fanano hitsabony olona ary rehefa manisy an'le olona izy de le olona concerné no asiny fa tsy misy an'izany hoe tsy voacontrôle le izy de miparitaka satria fanala izy fa tsy resaka le ravikazo zany ohatrany hoe karazana instrument fotsiny fa fanany tena miasa ao anatin'le izy satria mi-insiste nareo hoe fanapozinana le izy au moins ataovy crédible le fanazavanareo fa ohatrany hoe manao tsinitsinina an'ireo olona maty reo fotsiny raha ohatra mi-insiste nareo hoe empoisonnement de ataovy mitombina ary le izy de miaraka manaiky ny olona indrindrandrindra ho an'ireo olona nananavana narary lazainareo fa hoe donaty nefa misy am'ireo olonareo am'ireo marary reo be de be ny tsy nihinana le donaty mila mamoaka théorie vaovao ndray zany nareo hoe mety hoe le donaty sy le brochette satria misy olona nihinana brochette fotsiny ohatra misy hoe nisotro pontra coco fotsiny pontra coco zany na de hoe anao fomba rehetrarehetra ary ny donaty hiakatra ao anatin'le tavoahangy de makao am'le tsy possible zany
fa izy ao anatin'ity tantara ity misy zavatra arovanareo, misy olona arovanareo ao anatin'ilay satria tsy possible investi ohatran'izany nareo tamin'ny tantara mezanareo tsy haiko firy andro aty aoriana nietsika daholo ny ministera nanao filazana nanao an'izao amin'ity nareo raha tsy forcena tronyroma atsona any international atsona an'izao tsy nietsika. Inona ny zavatra afeninareo aiza ho aizy fenoasina zao dia inona ny sazy miatra amin'ny fenoasina tao aorianany fanadihadiana nataony efa ho efatrandro aty aorianany fanadihadiantsika izao. Noho ny valifaty sy ny lomilominy mpianakaviany noa natonga an'izao rafitiniko ny zavatra nitranga dia araka ny teneniny monsieur le ministre teo zany dia ny hoe nanao aveu io vehivavy izay any amponjy io zao tamin'ny lay anabaviny lay mpanao baolina kitra izay any amponja ihany koa ny fona nandohalika taminy hoe zany navita an'izao ratsy rehetra zao fa efa mandry ny saiko fa vita ny valifatiko fa zakaiko zay ho zakaiko. Zay ny teneniko anareo teny marina tsika androany ary zany ny zavatra marina sy ny zava-misy ao anatin'ity tantara ity. Ny zavatra mbola nanao enquête moa madame procureur fa ny zavatra mbola mitranga dia izy nanao an'io poziny io mitondra ny zanany tao amin'ilay fety fa ny zanany nakatony tao an-trano tao amin'ny efitrano iray nanaovana ny fety tsy navela nivoaka tao ary tsy maty ny zanany fa ny zanany kozinina hafa indray fa nifeperany hoe aza misakafo nareo fa mbola ny sakafo ihany dia maty ilay zanany kozinina hafa romenata. Rehefa nandeha ny fiandrasam-paty tsy nivoaka ny trano izy fa alohan'ny fandevenana izy nivoaka ary nifona tamin'ilay ray aman-dreny tao hoe tena mifona aminareo fa zany natonga an'izao zavatra rehetra zao. Mazava be izy nanao sakafo tsy narary tsy maty ny zanany noentiny tao tsy ny sakafo tsy narary tsy maty ary rehefa nataony gendarmerie ny perquisition tany an-tranony mba tiako alefa kely eto amin'ny hainao manjery teto fa tratra tao an-tranony miody rehetra nampiasainy tao amin'izany. Tsy mahalala afa-tsy fenoasina izahay satria izy no nanasany zanakay roa. Fenoasina no nikarakara sy nampiantso ireo olona teny Ambohimalaza tamin'io andro io. Anisan'izany ireo zanakay hoy ny reniny Nombana sy Onja izay isan'nydosiny fahafatesana tamin'ny raharaha Ambohimalaza. Tsikaritra hoy izy fa toa misy ezaka fanalana azy amin'ny andraikitra manoloana ny fandarana manokana nataony filoham-pirenena sy ireo minisitra tamin'ny alakamisy lasa teo. Inona re tompoko ny tena ezahanareo analana ny fenoasina ao anatin'ny raharaha ity. Za tena mahita hoe tena kovrenareo tanteraka fenoasina nefany zahay mametraka tsara mihitsy fa zahay tsy mahalala fa tsy fenoasina aloha tompony andraikitra voalohany indrindra raha izaho mamany Onja sy Nombana tsy mahalala fa tsy fenoasina satria fenoasina mivantana nanasany zanako. Noho izany za tsy hitady andrakoto tsy hitady andrabe tsy hitady anizaniza fa fenoasina tompony andraikitra fa raha fahitako an'ilay izy mantsy tena ezahana hoe raha mandinika an'ilay filazana rehetrarehetra dia tena hoe tsy coupable amin'ity mihitsy zany tsy meloko mihitsy zany fenoasina tsy seloko fenoasina zany ilay izy fa any mpahandro sakafo dia any kozinina tsy fatako tsony ilay izy moa zany tena tsarako tsony ilay kozinina betabe teo na dia niteny ihany ary ilay ministra hoe azonareo ve dia somary nikipy kely ihany nandalina hoe kozinina dia tsy haiko ilay izy fa na izany ary za manokana za toko hoe tsy hitondra teny amin'ny anaranay fa za namoy zanakaroa mahafoana ilay izy fa za tena mitazona foana hoe tompony andraikitra voaloha fenoasina tamin'ny zava-misy rehetrarehetra fa aza esorinareo anatin'ilay izy fa nareo tena miezaka mihitsy hoe tsisy hidiran'ny fenoasina ilay izy fa zareo fa kozinina ko raha tsy nisy any hoe fenoasina tsy nisy ireo kozinina tsy tafiditra. No amavainy ny fanjakana tanteraka ity raharaha ity hoy ny fianakaviana ary tsy ilay raharaha ihany no namaivany ny mpitondra fa ireo aina latsaka tamin'iny fetiny mihitsy
hoy ny fanazavana. Tsy haiko hoe tsy tsapanareo tsy niaran'le izy ve fa izahay niarany any mahatsapa ny asarobidy ny ainjanakay latsaka. Zay foana ny averiko amin'le izy satria tena mafy be, tena voane mafy noho n'le teo aloha tsy nahafantatra akorin'le filazanareo ary nahafantatra indray an'le filazana hoe voninkazo zaho tsy hoe tsy datoko hoe tsy hoe tsy matoky an'le izy fa tena resiko fanamaivana le izy tena hoe mampalahelo sady tena matezitra satria lasa ohatrany hoe tsy mionona amin'izay za moa zany amaly manokana tena voalatsaka le publication any Ramatolo olona mialatsiny fa tena tonga dia ho teneniko mihitsy le izy satria voalatsaka le publication any dia tena tonga dia namaly anazy le commentaire moa désactiveny dia tsy afaka namany tamin'ny commentaire fa nanao partage angamba mety nisy niarana hiditsika nataoko le partage namaliko an'le izy satria araka le teneniko hoe fondrentsika re tompoko tsy moro zany hoe zanaka ao anankiroa rijarija tsara tsy narary tsy maharikotry ny ary eny tena zanako tsy mba marary zany reny nataoko hoe manavy ary tsy mbola nahita hoe fa nandamaka teo ampandriny reny zanako reny nefa dia hoe ray volana tampotampokeo dia hoe maty dia tena mahavanonareo ohatra zany ve le izy hoe io valiny tadiavinareo efa napotra anay le valiny amina resaka voninkazo dia rehefa ohatra nareo ka tsy mihony dia manandrama amiko angamy zany tena tsy mety le izy dia aza moramorainareo ohatra zany fotsiny araka le teneniko foana hoe aza manao valiborainginy nareo hoe efa io ny tadiavinareo dia izay zany dia mionona amin'izay ozy izy nareo fianakaviana minao fa reny ianao Ramatolo olona tena mitodika aminao manokana mihitsy satria tena nandona natateraka ny valiteninao tena tsy mety le izy fa aleotsika mba asiana fanajana kely ihany ao anatin'le zava-misy. Mampanay ny mpisolovavaan'ireo fianakaviana ny Arambohina tamin'ny tranga teny Ambohimalaza ny fiseho ny endrika toy ny didim-pitsarana navoaka mialoha raha toka mbola tsy niakatra fitsarana akory ny olona toriana dia hifeno asiny izany violation du secret de l'instruction na fanitsakitsahana tsy amparatelo ny fanadiadiana noho ny seho tamin'ny fandarana manokana nataony mpitondra fanjakana hoy ny fanazavana. Ireo olona nametrahana fitorian'ireo mbola tsy nentina akory aty amin'ny fitsarana dia ny filoham-pirenena efa mamoaka sahady hoe zao ny zavatra marina ao anatin'le raharaha ary rehefa manadiady ataotsika hoe manao déduction à partir an'le fanambarana dia ohatra ny alaim-panahy eritreritra hoe tsy ao anatiny mihitsy zany ilay olona nytorianay izay zavatra izay amiko dia violation tanteraka an'ilay secret de l'information ary ihany koa violation an'ilay principe ny séparation des pouvoirs. Aza adino fa ny filoham-pirenena tompoko dia tsy mpitsara ary na ny mpitsara aza tsy afaka mamoaka ny information ao anatin'ny famitorana ataony raha tsy efa vita tanteraka ny fitsarana. Ity ny famitorana mandeha efa misy olona mamoaka sady ny résultat tapatapany ao anatin'le famitorana dikan'izay na tiatsika na tsy tiatsika dia karazana efa voafatotra iny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena iny ny mpitsara mpanao famitorana sy ny mpitsara zay amoaka didy andray an'io raharaha io amin'ny fotoana. Ankoatra izany nambara fa mitombona tsara ny atahotra sy aiain'ireo fianakaviana fa izay na arovana mafy ny tompona andraikitra tamin'ilay lanonana izay tomponantoka lehibe amin'ny lozana fahatesana olona maro io ho hiatrany ity mpisolovava ity. Le fanambaran'ny filoham-pirenena nge zany dia sahala amin'ny hoe tsy misy idiran'ny fianmasina sy ny mamany le raharaha fa dia victime ohatra ny victime rehetra ireo ohatrohatr'izay zany le izy raha ohatra zany tsika manao raisonnement dia nefa fa maninona ny tsy nalefa tany amin'ny fitsarana aloha natao famitorana dia nalefa nytsaraina dia any vao hita hoe tsy misy tokoa na misy tokoa fa tonga dia sahalany hoe borkena dinjao zany ilay responsabilité an'ireo olon'ireo ao anatin'ity raharaha ty nefa tsy piako tsara reo olon'ireo nytorianay voalohany tiana ho fantatra zany hoe marina sa tsy marina ny fitorianay amin'ny alalan'ny famitorana
fa tsy amin'ny alalana fanambarana sahala amin'izao fotsiny. Fitarainana sy fitakiana marina no nentin'izy ireo amin'izao fotoana izao ho ihany ireo fianakaviana mitaky ny fahamarinana sy ny fanajana ny ain'olombelona, mitaky valiteny mazava sy mangarahara izy ireo amin'ny fandayanany fanadiadiana ary maniry ny sy ny tombana aradrarina sy tsy fitsabahana politika.